menino natonao detsaruviao naiza misy anao de mba tsarovy mihitsy ao fa izaho mantsy aty tsy manatino ao fa ny fitiavako ato anaty efaty zany mihitsy ao rehefaty fa ilay fitiavana tsy mba misy ilay anganay zany mihitsy ilay fity na de lavitra anao azao de lavitra zanao de tiavo ao na de lavitra ny fo de tiavo fona ao fa izaho mantsy aty tena manina fa na irery azy anao de tsarovy fona ao zany mihitsy ao rehefaty fa ilay fitiavana tsy mba misy ilay anganay zany mihitsy ilay fity na de lavitra anao na de lavitra anao azao zany mihitsy ao rehefaty fa ilay fitiavana tsy mba misy ilay anganay zany mihitsy ilay fity na de lavitra anao na de lavitra anao azao ilay fitiavana hatrizay zao matoky ireo narana hatrizay zao matoky fanayanao atiary ireo lasantsika na de lavitra anao na de lavitra zany mihitsy ao rehefaty fa ilay fitiavana tsy mba misy ilay anganay zany mihitsy ilay fity na de lavitra anao na de lavitra anao azao Sotra tompoko
atao anatin'iny raha-pitiavana mivayvay mahafinaritra be iny ihany koa no entinay ara-banantsika tsirairay avy izay manaraka ny fahitalavitry ny Malagasy TV amin'izao ora sy fotoana izao. Andriambavilanitra efa tsy izy vina amintsika intsony miantrano atao anatin'ny fandarana tono sy kalo dia asaina mpitiavana be ihany koa zany sika rehetrarehetra izay manaraka na Star Times na Canal Plus na manaraka amin'ny page na manaraka amin'ny YouTube rehetrarehetra iny dia mahazaho toerana ara fa hiaraka ikalokalo sy hirahira isika tonga somelki atao amin'ny Malagasy TV. Miraba mialy miaraba ihany koa ny mpanaraka rehetrarehetra izay ny tany sainy teo. Salama tompoko. Melki zany kosa loatra ny mbola tsy nahita anaran'olona hoe Melki fa Melki tena tsisy mpanana efa misy. Ataovy kokoa kely amin'ny commentaire ao zay manana anarana Melki ara fa ohatrany hoe tsy dia fahita firy ohatrany Melki ihany koa. Fahasalamana aloha e. Ny fahasalamana aloha amin'izao antsika hoe mangatsika ny andro miovaova mivadibadika eo ihany atontono eo misy gripagripa kely mikoakoaka kely fa iny zany efa ho an'ny rehetra iny. Melki efa nisy fotoana hoe lavina mihitsy ny contrat no tsy fahasalamana ohatra na hoe efa tena le fotoana iny mihitsy ny tena tsy vitako tsony ty fa tena lolo ilamina kely. Mbola tsy tratra aloha fa nitsaroko fotsiny tamin'izany nandeha Diego zay dia ny ampitsony zany hoe concert roa le izy cabaret dia spectacle ny ampitso dia ny spectacle no tena hoe tsy nisy feo tena hoe tsy nisy. Chaos total. Ie. Zany hoe niezaka ny antsehatra ihany nanao zay tratra fa tena hoe tsisy fa ny choriste nanampy. Enganemba tsy misy an'izany. Enganemba tsy izy. Ie. Efa ela ny nahafantarana an'izany Melki zany ohatrany hoe vetivety efa ela ohatrany hoe Melki mbola kely foana ihany ny Melki hatramin'izao. Ie. Zay foana filazan'ny olona fa ny taona mandrosoka. Fa anjaranao no mandanjalanja ny zava-misy eny satria ny taona tsy hembotra mihitsy. Mbola etrany aloha dia manao izay mety. Firy taona tokoa moa zany zay ny tena hoe nitsanganan'ny Melki tamin'ny fomba ofisialy nandehanana nandeha irery ny seharina natao anatin'ny sehatry ny Matianina zany. Efa 12 taona eo zany izay nanomboka ny taona 7 dia zay ngamba zany hoe tena lava dia lava fa ny mitazona azy no asa tena asa hoe ahoana ny janonana eto amin'ity toerana ity satria betsaka dia betsaka ihany koa ny mpanakanto amin'izao dia anjaranao foana ny mikolokolo azy. Hatreto kosa aloha mbola voatazona foana hoe io zany Melki zany mbola sokajiana ao anatin'ny mpanakanto be mpakafy ihany koa dia andao sitsika mozika anankiray indray aloha Melki fa niresaka hotohizantsika ihany sa ahoana? Atolotra ny hira. Zambula kili kila lauto wandu Fali mija nerizani fue Faitani de tuzaza kila loma jube Zimatsu adonu wana na faraf tukue Ni faza zaku Sambaja neji Si me assassina Vabe fiarambuli Ni faza zaku Asambaja neji Si me assassina Vabe fiarambuli Já me tumbo ni tau na tunga nyata no jaco De me tumbo ni sai na la salavicha tuku Faita ni de tu masuku akanga majube Fa atsapana tanu jana Vangan panai ni atanu jaco
saina hoay raha mitombony saina fankampanay ny atanorako asa saina hoay raha mitombony taona fankampanay zany no fiainana zany no iainana mitombony taone mihamatotra fô mitazana sisa ra maro efa vita tsy maintsy lalovany izany na iza na izy ny fazazako asambarany ry sy miasa saina fa be fialamboly ny atanorako asa saina hoay raha mitombony taona fankampanay ny ramelki ve zany tena hoe nosokajiana ho ira-pitiavana daholo mihitsy sa misy raha tsy fitiavana ihany koa ao anatin'izay ny akamarony aloha dia ira-pitiavana tsy nisy safidy akory le izy fa tonga ho azy eo ao anatin'le zavatra iainana koa matetika resam-pitiavana foana dia ny fiainana eny amin'ny fiarahamonina ny zaraina iny koa ny matetika tena mahariska ny olona hiaino satria hiainana le izy betsaka zany ny mpifankatia mpifandraisan'ny mozika any Melky mino aho fa tena betsaka raha zay fotoana afiriana zay fa iza tokoa zany le manoratra ny hiranao e maromaro ka raha ho tany saiko dia misy any ndondolahy efa haitsika loatra misy any njakatiana taty aoriana nisy Dora Johnson koa hatrizay misy any Andry Makana lalaina tompoky lalaina efa tsy ety an-tantsony moa izy maromaro izy zany sy ny sisa fa Melky tsy manoratra manoratra ihany fa mbola le tasitazomo reny izy fa satria miandry fotoana fa mbola tsisy mivoaka mihitsy kosa ve hoe tena tia tena za mihitsy nanao anazy dia zarako aminareo mbola ho avy zany hoe nira ao mbola misy maro dia maro izy ao tena matetika fanao hoe raha misy mpanoratra ray dia hoe manome thème ianao hoe za mba hanaova an'ity zay ihany koa mbola izy fa le hoe tena avaty amiko mbola ho avy amin'ny fotoana tseritreritina miandram-pitoniana ny mpakafy zany matetika ihany koa ny rany Melky ngamantsika rehetra miara-manaka an'izany fa hoe zay mivoaka ray babany avokoa zay mivoaka ray ohatra ny tonga dia vetivety dia miampita le fankafizana n'lesy inona tsy ambaratelo n'izay Melky atao matrakazo be maximum ave sa hoe le hira mihitsy ny tsara dia mora raisina ohatra miara-miasa ao le izy miara-miasa tiako tenena hoe ny eto amintsika raha tsy somary atao totoafy kely zay tsy tena miampaka amin'ny olona zay le matrakage fa nefany koa tsy voatery fa misika tena mora raisina dia reny izy le hoe tonga dia voaray le tsy ambaratelo moa zany tsy soina fa ny fomba fiangaliana foana sy ny atsaran'le hira sy miferahanao miasa amin'le arrangeur sy ny sisa ny fitambaran'izy rehetra no manome an'izay anisany manana feo miavaka feo tsy be mpanana tsy fahita firy mihina fa na ianao tompony arangama ndresy lahatra amin'izany resy lahatra ihany satria raha tsy miavaka ianao anatin'ny maro dia tsy manana an'le mahainao anao
marina loatra mihitsiny izany. Ianao zany zao efa afaka azo lazaina hoe zokony ve sa hoe ahoana zany? Angamba. Tsy haiko loatra fa tanora zokony e. Tanora zokony afaka mametraikefa andreo zandry izay aty aoriana satria araka ny resantsika teo dia miroborobo be ihany koa ilay mozika amin'izao fotoana izao. Izay angamba ny azo itsona azy. Satria efa naharitraritra ihany tena misy fotoana ianao mahatsapa ihany hoe efa lehibe indraindray ny sofina mizarazara kely izay hoe mifidifidy indraindray tsy dia maharaka loatra ihany koa ny hita aty aoriana fa nefa ny nazanona tsy izany ny kantokanto foana na inona io na inona rehefa hoe zavakanto dia tsara foana izy izany. Karazana mozika ohatrany ahoana ny manavanana ny Melky zany rehefa ilay mba mihaino mozika ankoatran'ny hiranao? Izaho tia blues, soul, jazzy kely, zavatra standard kokoa zany. Ny milamina aloha no tena tiako e. Ny mozika milamina. Andao raha ho tohizantsika mozika milamindamina indray ny fiarahana.
tena hoe latsaka mihitsy ny ranomasoko mianirany Melky satria matsiaro ny fahatanorako so fahazazako rehetrarehetra ihany koa aza mitomany fa mandalo daholo reny fa efa tony ahy zao ka dia rehefa rehefa mihaino ny hiranao dia ohatrany hoe hijery fampisehoana be zany a dia soa ihany fa ohatrany hitanay mandeha be ihany koa ny dokam-barotra makasika ny fampisehoana izay ho tanterahanao ato izay ndao mahatantarana kely makasika an'izy io ia izy io fampisehoana miavaka mihitsy satria Melkis Firmin le seho za aloha no eto androany manko fa Firmin zany mety mbola iverinao koa izy anao any anjarany fa raha ohatra hoe hokotintsika ny 20 taona sa 20 taona lasa dia efa tamin'izany misy ny Melkis Firmin niodikodina teny dia ho averinay kely le seho hoe ho fampatsiaivana kely ny tamin'izany fotoana ao Antsahamanitra ny alahady 24 août manomboka amin'ny 2 ora izy io tolakandro seho tuyau le izy izay nitondrana azy hoe tuyau izany hoe samy manana ny azy ihany ny anjarany samy manana ny mpitendriny fa misy fampiaraham-peo maromaro rahanay ihany koa ay ohatrany afinaritra izy zany tena mahafinaritra mihitsy efa mafotaka zany ny famerenana amin'izao fotoana izao ie matetitetika mihitsy izy zao satria efa akaiky an'izany fotoana izany tao anatin'izay 20 taona izay rehefa maro be sady aroso ihany aloha nzaka ny akoho mba tsy asiantsika resaka maina fa mba le mandeha mantsika kely amin'ny alalan'ny finanana tonona akoho ihany koa satria izay mampiavaka ny fandarantsika hoe tony sikalo dia mba tantarao kely Melky hoe hira firy eo zany nataonareo anatin'io dia le hiranareo tamin'izany ve no irainareo koa hatramin'izao ka tena ny tamin'izany mihitsy no entinary afangaro kely izy avy eo izany hoe tsy vo isako loatra hoe hira firy fa maharitraritra ny ora anaovana ny seho mety ho adiny 4 eo izy izany hoe tena hira maro be izany dia ny tena ny hira nafantarana sy ny tena tian'olona no entinay eo raha ny fahafantaranao anazy zao dia hira ohatrohatrany ahoana ny tena tian'olona mankasitraka ny nzaka aloha ao sady maka ihany tsika no ary tia mampazoto ny artiste maka aty aminareo ie mazoto daholo mihitsy ny ka tia nzaka misy goûter rehefa miala any an-trano tsy mihinana ninina vita ato daholo ny sakafo hariva zao ngely revirevitsika malagasy sakafo hariva tsy efa tsitsitsy misy vary amin'anana ambadimbadika ao avelako kely aloha ianao hihinana mo za ihany koa ampatsiahantsika ny hoe misy fampisehoana zany amin'ny 29 ny volana aogositra tsy tahita zany manao ny Melky rehefa manomana fampisehoana zany tena mifantoka tanteraka tsy azo elingelena iza mihitsy aloha fa manomana fampisehoana manomana zavatra tsara be ho an'ny mpakafy izy moa zany ohatrany ianao miantsehatra ohatrany isan'andro ihany fa ny mampiavaka azy izay hoe raha hoan'ny tiso ty izay hoe raha ny amenada zay tsy ohatran'ilay isan'andro mahazatra izany hoe tena mila fanomanana any amin'ny lafin'ny feo indrindraindrindra tsy manao reraka loatra ny hery zany mila tsy dia manarinary hery loatra ianao manavinavy mihitsy amin'io tsy mahazo vovoan'ny tazona ka izany mihitsy ny manomboka eto zao nefa anatin'ny fihinanana fanafody ihany zao fa tsy mahazo mihitsy na kely ary satria io feo io no tena hiasa dia hiasa tokosa ny vatana eo zany fa le hoe concentration tanteraka aloha iny efa ohatran'ny rehetrarehetra ihany Melky koa tena mandihy be rehefa eny amin'ny sehatra mandindy ihany tsy tena be fa mety atao be kosa amin'io Antsahamanitra io tsy maintsy satria miaraka mimpandindray amin'io manko mety betsaka ihany koa tsika zao ny atokantrano any hoe Melky ferangany arakaraka taminay any ifa izy jere ohatra mbola tanora be mbola mahainy tsara mitazona lesy fa ndeha mba antanina tokoa aloha zany tsy ambaratelo hoe inona zany nitazomanao an'le gabarian'ny artiste anao ohatran'izao zany efa misakafo be zany tena tia misakafo be mihitsy finananao akoho zao tia misakafo be fa nefa tia sport be koa izany hoe afaka miaraka tsara ireo rehefa avy mihinana dia manitsana resaka fahazotona koa le izy moa le izy zavatra tiako ny fotoana indray arany tsy ampy satranao ikotrana foana fa ny akoatran'izany
eo ihany koa ny fahaizana miaina aitsika hoe efa tena mafimafy kely ny zava-misy fa mila mahay miaina anazy tsy dia akana olana loatra izy mba tsy isian'ilay saina tena miady lava isan'andro isan'andro dia ankoatran'izay ny tsikitsiky ny miomehy dia tena ilaina dia tena ilaina miome amin'ny fo na zavatra kely tsisy dikany ary amin'ny fo mihitsy ka fa nga misy tsy amin'ny fo ki misy mety amin'ny fo fa mety tsara velatsia indray zany mety tsara velatsia fa mijerentsika amintsika amin'ny fo faly amin'ny fo daholo indrindra hoe meliki miaraka amintsika dia finaritra daholo mipakafy rehetrarehetra ie oasintsika fanentanana mafimafy zay efa hitako sady ianao manontany hoe aiza ny tapakila sao dia efa tsisy tsony sao dia mbola ana sao dia be dia be fa aleo asintsika hira roa dia rehefa avy eo hoamafisitsika izay fanentanana izay Satria detsy maintsy manakao satria fa babu nato ampoko ato fa satriko foana ny ahitanao foana no misy adiady satria detsy dia referiko ihany satria detsy maintsy manakao satria fa feno no anatiko ao fa satriko foana raha ianao no anoboay namazazizazy satria detsy dia referiko ihany efa mamony fo efa babo tokoa efa mamony fo koa tena babo tokoa farasana tsy misy tsy fitiavanao ary asambary twisany sana
aloaloha mifandombera kely any na izany na tsy zany e saoasy de torak'izany ihany koa tsika ny tokantrano a izay manontany hoe namo fahasalamana foana ihany voalohaka reny mariny izany de tonga soko le andro malaza satria andro malaza sotra betsaka ia fa Melkis Firmin ve mba mampiara-peo any ambadimbadika any sa hoe amin'io mihitsy indray vao tafahoana nareo tena tsoriko marina fa amin'io mihitsy indray ie de manahoana izany hoe hiaraka indray tsika 12 taona ty aoriana mifampijerijery ny fahanterana satria tena efa ela mihitsy zay mianadahy tsy tafiaraka ka de tena fifaliana ho anay mihitsy izy io ary tena irariana hoe mba hisiny satiky ny tsy haiko hoe isaky ny 5 taona zany moa zany mapety azy fa de tena mpitiavana mihitsy ny fiarahana amin'io fotoana io azoko antoka aloha hoe tena afinaritra be a atsiarotsiaro indray tsy de tena hoe fahiny be fa le hoe fahiny koa moa zany de ohatrany hoe tamin'ny tena efa okalo ny fahiny zay rehefa kelikely eo ohatrany hoe mba matsiarotsiaro kely ny teo lolo kely teo fotsiny e mety hoe efa niteraka 2 ianao na efa niteraka 3 tsy maninona mihitsy zany ie mety tena possible fa le zavokely ny saiko efa mety ihany koa de aiza raha ny tapakily ny tapakily hitantsika eny amin'ny super musique Analakely iny moa zany efa hitantsika loatra de eo ihany koa ny Foresto Ampandrana Foresto Ampasamadinika Foresto Bypass Foresto Ankorondrano Foresto Ivato sy Preshop Liantso de amarana koa aza azo atao ny mividy ny tapakila ao amin'ilay ketrika ao amin'ilay hoe ketrika.com afaka manao livraison ihany koa maro isafidianana sady ampiatana tsara mihitsy ny mpankafizina satria afaka manao livraison manahoana Melky amin'io ny akanjo efa firsosina ahoana fanomanana zany satria Melky sy ny lamody ihany koa anisan'ny miavaka tia lamody be saingy amin'io fotoana io tsy tena anao le misolosolo be hoe impiry fa misolo zany fa tsy hoe tena maro be araky ny sao de misy miandry an'izany io manko de mandiso fanantena iraray isaky ny akanjo ray efa manomana ka efa manomana ie tsetsatsiaritra moa zay fa andao ara mafisitsika izay fanentanana izay a de antsotsika ihany koa ny mpankafy rehetra manerana no satria ao anatin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao mpankafy aloha zao ny antsona fa tsy ianao sahoana izy ty moa zany izy indray de mahafatifaty foana fisy tsy manaikitra re olona gaga mihitsy zay ny olona any fa ino moa izy to fanentanana ho an'ny mpankafy rehetra hoazy jery ny ty fampisehoana mahafinaritra ity dahoary de manasa antsika rehetra tsy akanavaka ny tenako a ny namana rehetra tamin'izany sy ny taotiariana tsy adino ny mpankafy rehetra atraitray ny ray aman-dreny ihany koa ao anatin'ny ankizy tena hoe tsy akanavaka e manasa anareo tonga hiaraka aminay Melkis Firmin ao Antsahamanitra ny 24 août avy izao amin'ny 2 ora tsy diso de anome ny kanto izay tsara de tsara anananay zahay mianadahy fa de anareo no andrasana sisa fizahay efa vonona misaotra tompoko mankasitraka ara de engane mba ho vololanina ny mpankafy amin'io fotoana io de mankasitraka be da be Melky anareo ihany koa isaorana nampetrahana misaotra indrindra natsirony akoho natsiro daholo na ny jus ary ie fotsiny rehefa vita ny resakitsika vao tena isotro hoana be mihitsy ie mankasitraka atsika rehetrarehetra tany atokantrano tany nanaraka ny fandarina Tonosikalo hatramin'ny farany isaorana ny Asy Madagasikara izay mpanohana ofisialy ity fandarana ity Yanel Bouty ampita tafika kosa nanao ny taovolo de asitsika hira anankiray mba anaovana veloma ie famaranana azy de veloma ny mpijery rehetrarehetra ny tokantrano no veloma mialy mankasitraka Melky veloma daholy
zandefa reo nanjarana mbefa de anjava life itsilalimpaka efa natolojoanao toko mantsianefa life ititsianampetry fany foko no mitemo nizanizanakina tsy voreko fa tsapako esambatrao tsy asiko sento ianao no nekeko ianao no fidiko fity mandramaty no faniriko ufona hangina treo nitoreo refianao eo nifampitady teny samy nirenireny setrainitany fatanteraka ihany tena mafitoko raha hoe isaratro tsy ho tanty efa latsaka anaty efa natolojoanao toko mantsianefa life ititsianampetry fany foko no mitemo nizanizanakinay tsy voreko fa tsapako esambatrao tsy asiko sento ianao no nekeko ianao no fidiko fity mandramaty no faniriko ufona angina treo nitoreo refianao no fany foko no mitemo nizanizanakianay tsy voreko fa tsapako esambatrao tsy asiko sento ianao no nekeko ianao no fidiko fity mandramaty no faniriko ufona angina treo nitoreo refianao no refianao no refianao no refianao no Deu feliz e vamos a na fase mafinasta zao miarka mias. Malagasy TV